fatony tantara no soratany Njakarandry ho velomin'ny Christophe Rabeary Manana Njakarandry tapapiroany miaraka amin'ny Romina miarina fanahy nandray feo sy nanantotosa Njakarandry nandrindra ny lafiny teknika lanja nomena fity anio no andro fahatelo Mandrosoa toviany zay ihany ka tonga anatitra le taratasy hosoniavinao ka vakio tsara aloha sao dia misy diso tsy efa voavakinao ve reto efa voavaky fa hafa ihany nareo tompony mamaky azoko eny marina tokoa vakio ireny mba horeko izay voasoratra ao zany koa ve dia andaniana fotoana eto sady tsy mitovy an'ilay mivakiko ihany ve ty aleo jerijereko fotsiny dia atensony izy ty ao tonga dia ataovina ianao fa ny ahy efa vitako ay ka petrao tandrifiny sy ny avika ary ny tanako karakarao tsara mihitsy ny taratasy tantsika fa betsaka an'izy hoe le vahiny sy le olona miboty tanin'olona fotsiny tena marina mihitsy zany efa miasarotra koa zao ny fiainana dia be ny olona tia tena zay aloha fa andeha kely andeha ary dia mavitaso aso ihany ary efa vitanao le izy ok ary tia tokoa zany le atao hoe mpitsoko votsoko lamony reto zay le sandraby dia tsy namadika koa hoe hafa ny le taratasy ny soniaviny tao ambany fa le voalohany teo ihany no misoratra aminy nandro zany raha olona ka mety efa tsy ambany sain-dratsy koa ngamba se raha olombelona tovo afaka ve ianao raha riva misy alim-pandizana zay ho dia ianao no tiako hiaraka amiko any tena hoe za mihitsy ve ieno fa nakaiza ireny namandrehatra izay ireny sady aiza moa zany no aizako mandihy zany tsy manana namana koatra anao nge zary tovo sady andriko azy koa nitondrako anao any no tena marina dia ze za ve dia izy dikany eo anatrehan'ireny namanao tena miaingo be ireny ay ve hiaraka hitsinany amin'ny grande surface sika rehefa aveo dia soloana daholo ireny fitafiany lahy ireny dia mandeha miety koa lahy sao dia izao sao dia tsy mety aky izany dia ahoana ny atao trano tsisy ahinao zany fa zany mandamana zany fa mifona ry aina raha sanatria misy manavy any fombafomba any tena zavatra tsy fanaoko mantsy fa no ianao dia ataoko ihany aloha eny letsy ampianariko tsy kelikely lahy fa zamana sady tsika any izao tsy hanao ohatr'izao foana iova ho anao rery amin'izay avy efa be izay vitako izay fa mba hanalanala faraparany fotsiny aloha tsika marina zany sady misy farany koa nge hoany ny zavatra etra ka izay mihitsy marina mihitsy zany sady zany efa ela nydresy lahatra fa tsy masoa indrindrarindry saingy efa fiainana nahazatra loatra ilay izy hatry mifahakeloko tiako kosa zany fiovana ho zany zany tena marina ihany koa dia le nofoko miverimberina sy mitohy mifoana mihitsy ngamba na tonga saina tampoka dia izay ny nandraisako an'izao fanapahan-kevitra izao mahatsiaro faly be za zany ao fa hiezaka ny anao izay ifalianao foana eny ary matoky anao ray marina zao hoe ny fiainana ty amin'izany hoe boaty tena maharikoriko no mijery an'ireto jolaham-boty sy jolaham-bavy miboritanridana sy mifoka sy migiokaka dia ohatran'izao foana zany ny fiainany aina taty
rikoriko sahady zany mieritreritra ny olona nanoroka hatray. Tova inona ary tany mampitorororo anao ty e? Aza mody mitserijery olona hafa fa koa tian'ireo eny amin'ny malalako e. Ao sakambino aingana ka hafahafa beko itsy amin'ny latabatra itsy ry sedy. io lava volo manao boloso mainty io ve zany e? Ie, tsy reo ty maso marina tsy efa mamondrongony. ao fa ano a nahitany tsy fahity alary tovo marina. Fa andao andeha amin'izay tsika ry aina ka andao aloha andia solondre mandeha ary e. andao ary Toa tiako loatra ianao, fino mafy tsara malala. tena tsapako hafa mihitsy tato ato zay ka zaho koa ty tena nasapako vofavatahopoko ny lasany rehetra satria miredareda loatra ato anatiko ny fitiavako azy. Fa zao Toa, ahoanaka izay ambaratsika amin'ny dada sy neny amin'izay faniritsika. tena marina ve zany? Tena marina, tena mifoko manontoro mihitsy ny lasako an'izany. Ary efa notiniako hely izany izay vao nambarako anao. lanitra kasitaka tena tsitsika Zany manga ihany ny lanitro, ny balika ihany ny masoandroko. adinay hatramin'ny fahataperany hira sy ny fisiny no manodidina fa nilozanay ny famihana sy ny fanoroka teo to marina. ndao amin'izay ota ry tiana. ndao ary Fa zao ry malala, aleo izany hitondra ny fiara. dia entindao aiza nefa Entiko any amin'ny lanitra fahafito ianao dia eny amin'ny volantsika ny fanao foaty mandramaraina. ndao ary ento moramora ihany fa tsy mainky tongotsika malala. Ary ao ataovy biso alo fa tsy mety velona mihitsy ny fiara. eo ary sady mbolotro ange vonina lalandava ny fotoana rehetra ilanao azy ary misy fiara manaraka atsika io arin'io zany Aizy? Tena ry sedy io angamba. Aleo io mody avela isongona dia filiana tampoka. ihany marina. zay ary mody mandehana mafimafy. entiko eny fa niodina lakaty. Tena izy ireo fa aleo hafainganina ny ty. tena moramora ihany malala. tandremo fa matana makaty. tandremo fa aiza zany aty amin'ny hopitaly ianao ka aiza indray fa naninona tya za zao ny tokony anontany. zahay voatadidiko aizy aina tadidy ihany za efa nanao hoe vera mifananako. aiza ny taratasiko no nataonao? fa aizy aina efa ny ampasana izy fa mifanontaniako aloha valiana. maty ve? tsy maty ve ho any ampasany?
ity tsy te atsiary nandritry ny tapa-bolana teoko. Torana indray ty marina. Vera raha maty eo koa ty. Aleo tsy napatsapoka. Tsy maty zany aina, tsy maty izy hoa, tsy maty izy ka. Aleo aloha mody tonina sao tsy azoko akory ny taratasy taniko nefa hitsorako eo indray le ka ho vera. Mangina tovo a, zao ny lahatra. Tena miangatra ny tany. Tombo dadana ny azy fa tsika mbola ho any daholo. Za koa ny mba ory fa afaka ny anao inona ary. Zay ny voasoratra ho azy. Tsy rariny zao etraketraky ny sasany zao fa tsy lahatra Andriamanitra zany. Ary le fiara nandonanay zao mba nanahoana? Efa matao koa. Mipoaka le fiarany dia matao daholo izy efatra menadady tao anatiny. Fa leo izy andram-piadanana any. Andray. Fa misy zava-miafina mihitsy kotrehany raha matoa ty fa aleo alotsonona. Iany ary. Efa vita ao an-trano ny taratasinao fa ianao madama toa tsy taitra izany mihitsy amin'ny fiainana sy aina. Ka inona tsony moa no azo atao eo Efa vita ny tantarany dia mila manamboatra fo. Na dia izany izy ave dia ohatran'ireny ny fomba filazanao ny aminy no fony vao nahatsiaro tena teo Ny tena marina dia tsy zanaka aina fa zaza ny vidiko rehefa tsy nahazo zaza. Afaka ny zanaka izay saika nitazomako sy amatorako amin'ny fetra. Izany ka jereo mba fandrinao ny taratasinao fa ahoana tokoa moa izany nahavitanao an'izany? Nanana namana papivelona izay dia nampitadiaviko zaza izy. Ny volany ny asa dia lamina ny zavatra rehetra. Ifetra moa taraiky tany Ambatondrazaka. Nanantena mbola ifampiteraka tamin'ny fetra ihany azy saingy salama foana dia tsy nahazo mihitsy. Izany ny tsonjaraiko izay fitesana azy fanabeazana azy izay ditra nataony tany. Eny ary fa mba hapetrao ilay anjarako mialohan'ny hakanao an'ilay taratasy Inona? Tinga mitapy. Za koa ty toa adala fa hay moa olona voavoatona. Efa lany nijabona teto fa tsisy mirediredy. Andray kosa dia mba rariny ve zany? Lasa ary aza mirediredy eo tsony fa matorira mbola tsy tiana ho taperiko ny aina. Dia aza manantena ahita tsony fa raha riva ihany dia hikopakelatra ihany eto. Tsy vaniny ianao. MBS Radio nanolotra ho anao teo afatoneny tantara nosoratan'ny Njakarandry novelomin'ny Christophe Rabiarmanana Njakarandry tapapoloany miaraka tamin'ny Nadia Yans Romina miarana fanahy andray fesina natotosa Njakarandry nandrindra ny lafiny teknika lanja nomena fity mbola hitoy